Manana ny ambarany ihany koa moa Andriamatoa Guy Maxime Ralaiseheno mpikambana ao anivon'ny Kongresy ny tetezamita manoloana n'izao toetra raha-pirenena izao ary nandroso sosokevitra ihany koa ahafahana mivoaka amin'ny krizy. Aloha fa fivoahantsika amin'ny krizy tsy maintsy fifidianana. Fantatritsika hoe hatramin'izao mbola mivoy foana ny amin'ny hoe fampihavana-pirenena tena izy ny takiny ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Amiko hatramin'ny voalohany ny efa nitenenako hoe raha ny tokony ho izy ary ny tena izy mba ahafahantsika mamany krizy dia ny mpifanandrina mivantana miara-mirotsaka amin'ny fifidianana. Izany hoe tanako ny teniko mirotsaka Andriamatoa Madagasikara na mirotsaka Andriamatoa Andry. Fantatritsika hoe misy ny fanambarana nataony lôjika manana ny fiandrianam-pireneny kosa ny firenena malagasy tokony amin'ny malalaka ny vahoaka malagasy safidy izay tiany ny firenena na nivondra ny firenena mikambana. Ny antony dia tsotra ny hoe ny firenena izay manana ny fiandrianam-pirenena dia mandala ny demokrasia sy manaja ny fepetra iombona ny raisam-pirenena amin'ny fifidianana malalaka sy madio. Ka amiko izany dia meloiko ny fanambarana ny amin'ny sakana ny rahazatsy na sakana ny zareo tsy hirotsaka amin'ny fifidiana. Ny hamanan'izao krizy izao dia mbola aveliko ihany hoe ny firosoantsika amin'ny fifidianana ny senita efa nanao fanambarana fa 500 ny fiomanana tamin'ny fifidianana ara-teknika dia efa tomombana. Dikan'izay azontsika atao ny miroso amin'ny fifidianana araka ny tokony izy.